Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay fiangonana Cross-Town Vasia Madagasikara anio alatsinainy 10 ny volana septambra taona 2024 izao. Ampifaliana ho anay foana no izaranareo ny rhapsodie fahamarinana izay nosoratany lelan'Andriamanitra Pasteur Kisoya Kilomea izay tsy iza fa filompanorina ny fiangonana Cross-Town Vasia maneran-tany. Manasanao ry azao fotoan'izao hifantoka hatrany. Ny loahevitry ny rhapsodie antsika anio dia hoe azadinoana ny lahara-pahamehanao. Alleluia. Ten'Andriamanitra nalainy eto dia ao amin'ny bokin'ny Deutéronomia 7:1-10 izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Dia mitandrema fandrao adinao Jehovah Andriamanitrao ka tsy tandremanao ny didiny sy ny fitsipiny ary ny lalàny izay andidiko anao anio. Amen. Manasanao ary ny hifantoka tanteraka fa hiditra amin'ny famelabelaran'ny lelan'Andriamanitra isika izao. Tena mora ny manadino izay tokony ataonao ho an'ny tompo. Tsy ny sambatan'olona fotsiny no resahiko eto fa ny fiangonana ihany koa aza amin'ny akabeany dia mety manadino ny lahara-pahamehan'izy ireo. Jereo ny tantaran'ny fiangonana taonjato 3 monjano no takiana tamin'ny fanombohana ny fiangonana vao nahafehy an'izao tontolo izao. Zava-bita niavaka izany tamin'izany andro izany raha mbola osa ny fifandraisana sy ny fitaterana. Tamin'ny 423 taona teo dia nofoanan'ny Emperora Constantine ny fanenjehana ny kristianina ary taona monja taty aoriana tamin'ny 300 teo dia nambarany fa ny kristianisma no fivavahana miatra eto amin'izao tontolo izao. Faly tamin'izany ny fiangonana ary noho ny antony samihafa dia lasa nakaina be loatra zareo. Tsy hitan'izy ireo ny mahamaika ny fitoriana filazantsara satria toa nandeha tsara daholo ny zavatra rehetra. Ny olona rehetra tonga bivavaka hoy ny eritrerin'izy ireo fa Jesosy tsy tonga mba hanorina fomba fivavahana tiany ny olona rehetra ho voavonjy marina tokoa. Alleluia. Noho izany zava-dehibe ny manome lanja indray ny lahara-pahamehana zany. Nanadio ny lahara-pahamehany ny zanak'Israely. Ny Baiboly dia milaza amintsika ny fomba nanomezan'Andriamanitra azy ireo ny tany ampanantenainy azy ireo. Tamin'izany no nanomezany azy ireo fitsaharana azafady nisy fiadanana ary nilamina ny zavatra rehetra. Alleluia. Raha namarina izany ianao dia ao amin'ny bokin'ny Josoa 1:20 ka hatramin'ny 5:20 misy an'izany dia nampitandrina azy ireo anefa izy ao amin'ny Josoa 1:17 ka hatramin'ny 19. Mivaky toy izao izy io amin'ny anaran'i Jesosy. Mba tsy hakanesanareo any amin'ireo firenena sisa eo aminareo ireo, ny anaran'ny Andriamanina dia aoka tsy ho tononina na ampianaranareo akory, ary aza manompo azy na miankohaka eo anatrehany. Mazava amintsika angamba izany niezaka nanaraka izany fampitandremana izany atao anatin'ny fotoana fohy ny Israely fa voatarika manompo andriaman-kafa ihany no ny farany efa zareo. Izany no mitranga rehefa tsy mamonjy fanahy isika. Manomboka voasarika izao tontolo izao ny fiangonana ao anaty fotoana fohy manomboka liana amin'ny tolotrasa mahasarika azy ireo isika sy ny fandraharany mampilendalenda ireo. Misintona antsika hatrany izy ireo mandra-pahatonga antsika anadino fa tokony ho mpamonjy fanahy isika. Izay no ahitanao kristianina tsy afaka tonga any am-piangonana ny alahady satria tsy maintsy mandeha miasa zareo. Ny sasany ny tsatra tsy niangona intsony satria miroborobo ny fandrarany ary tsy maintsy mandeha mivezivezy foana. Ny olona toy izany dia nanadino ny